Tsy mifidy tany ediny, tovolahy be lamosina tsy mifidy zaza-babiny, maso voafahana tsy mifidy toerana ipoahana. Koa raha nomenany fitenenana amin'ny mahazandronjandrony any, dia fisaorana sy fankasitrahana no atotrako an'ireo ray aman-dreny sy zokiolona izay manatrika antsika mianakavy eto. Manaraka izany dia manao azafady, miala tsiny miala fondriany io. Fa na dia efa mitady zokiny aza dia mbola mitomany zandriny ihany. Satria ity fitenenana ity tsy natao an'olona zandr'olona fa ny ray aman-dreny no natao an'ireo fitenenana eto. Ho an'ny teny apetrako izany a, dia fisaorana sy fankasitrahana no atolotro anareo, atolotro atsika zanadrazana izay mbola tsy manadino. Na dia teo aza amin'ny fitodinan'ny fiainana sy ny taona sy ny karazany a, dia mbola tsy adinontsika hoe mbola misy a ireo ambany fandry fa ambony fijery. Izay manarakaraka an'Andriamanitra i Jesosy Kristy na Jesosy Kristy. Tsy ekeny mivavaka izany teny izany nefa dia lafy sy ny alako fondro a, fa tsy maintsy teneniko satria matotika mianakavy tafabory eto a, dia noho ireo razan'ireo. Matotika mifanotrona ohatran'izao a, dia noho fanajatsika n'ireo razan'ireo. Manarak'izay dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa izay tonga tsy nalavy tany anotrona nay mianakavy eto amin'izao lanonam-pianakaviana izao. Tsy nampafanandro nareo na be vovoka ny lalana, fa tonga niaraka hidododo hiaraka hifaly aminay eto. Ny lamina ara-panjakana angamba tsy idirako lalina satria misy tompona andraikitra ao. Ao ny solotenan'ny fanjakana izay nanome lalana antsika mianakavy eto. Ao ihany koa ireo quartier mobile miara-miasa aminy a, izay hitandro filaminana. Koa sahivitry kely ihany hoe oka mba hifanady tsika, oka mba hiaraka hifaly a, fa tsy sanatriany vava fiteniko matetika teto hoe fafinaretana ny tediavina ka fofinaretana no entina mody. Izay no ela fa fampatehivana fohy fotsiny mba teneniko kely lakotsiny raha somary tsy maintsy hiteny an'izay ako. Nahoana no mbola mamaty sika? Inona no antony mbola tsy maintsy amadia atsika? Efa misy olana isan-karazany eto vao zao a, fefatra amin'ny elany nisy ny olana amin'ity resaka famadiany ity a, fa tsy manaiky ny tompon-drazana, tsy manaiky ny mpamadin-drazana, fa mbola manao ny entso-zavatra foana, mbola manao sakafo ambany fotra foana hatramin'izao a, manao izay anatanterahana tsakany sy andavany ny atao hoe famadian-drazana. Ny tarigetra ny dadabe Rabenja nandritra ny fiainan'ny ray manontolo raha famadiana ny resahana. Indrindra dadabe Bernard izay hitany kamatsofina tamin'ny dadabe Rabenja amin'ny mampirahalahy fo azy. Hitanisa fa maro miana-dasy amin'ny rahalahy izy a, izay zanaky dadabe Raibovao. Itao zany dadabe Ralaipata, itao bebe Ranzelina, itao dadabe Razampiera, itao dadabe Ramarsona. Mino fa samy eto daholo ny akamaroan'ireo taranan'ireo a. Izay indrisy moa fa bebe Ranzelina tsy miteraka ary ato izy. Noho izany zavatra izany a, dia amafisitry kely izany ho retany rendany teto. Fa matombola tsy maty nizaniza, tsy voafoana nizaniza na mpanao fanjakana io na mpitolona gaidilahany a, dia atao hoe famadian-drazana. Dia misy asiny manokana izy io tompona izay. Aoka koa nefa tsy ataontsika hanimba fihavanana io.